Manolotra ny arahaba tompoko mbola miaina ao anatin'ny ririnina mamirifiry hatrany aloha isika hatramin'ny alahady ho avy izao. Manomboka ny alatsinainy kosa ny vinavinaina ahitana fiakarany kely ny maripana eto Madagasikara. Fanamariana kely mahakasika izay tsy isika eto Madagasikara ihany akory no miaina ao anatin'ny andro mangatsiaka izay, fa manerana ny nosy manodidina ary mipaka hatrany Afrikany mihitsy aza moa dia saika mangatsiaka ny andro amin'ny ankapobeny. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ireto tangoron-drahon'ireto ao avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Raha araka ny vinavina aloha dia tsy atahorana ny mety ho fivadiany ho rivo-doza. Mety ho fetraka ihany kosa dia amin'ny alahady any ho any no vinavinaina amin'ny rotsakorana any amin'iny ny tapany avaratry Madagasikara iny ny rahona miaraka amin'izany. Raha ny mahakasika ny mety ho fizotrany kosa dia vinavinaina ikisaka ianavaratra andrefany zany amin'ny ankapobeny. Ny fisiny izy io ihany koa dia manamafy ny tsikany ala izay na ny varatra aza eto Madagasikara. Arak'izany ary dia saika andrahoana hatrany aloha ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny. Ho an'ny afovoantany ny tapany avaratra ary ny morontsiraka menabe sy atsimo andrefany iny kosa dia andrivotra aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina eo anelanelan'ny mahajanga ka hatrany analalava any dia mila mitandrina fatratra satria mandrivotra ny andro amin'ny ankapobeny. Misy ihany koa ny filazana ny amin'ny fisin'ny alin-drano vaventy any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny miainga avy aty Cap d'Ambre ka hatrany Cap Sainte-Marie any, mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra mihitsy ny alin-drano zany, mety hahatratra hatrany amin'ny 9 metatra mihitsy aza moa zay indraindray. Arak'izany dia ahery be zany ny ranomasina ka ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina dia arao atsakany sandavany ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinantoetra ny andro amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, Bealanana, Befandriana Avaratra ary mandry tsara. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny na andrahoana amin'ny tsitokotoko zany ho an'ny faritry Boeny, ny ilany andrefany Sofia ary Diana. Ny ilany atsinanan'ny nosy moa dia andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny arahana erikerika manify ihany indraindray ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka miatoato hatrany ny aty Antala, Analanjorofo, Alaotramangoro, Atsinanana, Vatovavafito Vinany, Atsimo Atsinanana ary mipaka hatrany amin'iny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony sy Iorombe iny. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa dia andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny mety isy ihany ny herijika isina erikerika manify eny antsefatsefany eny. Andrahoana ihany koa na andrahoana amin'ny tsitokotoko ny aty amin'ny faritry Sofia sy Diana. Ny faritra sisa rehetra moa andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rahampitso zao dia manodidiny amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 degré eo ny ambany indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Raha toa kosa ka manodidiny amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 degré eo ny maripana ambony indrindra, zany hoe mangatsiaka aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny. Morontsiraka atsinanan'ny nosy iny zao dia eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 20 degré eo. Raha toa kosa ka manodidiny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré eo ny any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny. Mananika hatrany amin'ny 1 degré mihitsy aza moa zay any amin'ny manodidina ny Besalampy any ho any. Dia zay indray raha ny vinantoetra ny androntsika. Tompoko lasy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.